mpifaliana trano no iarabako anareo any tokantrano amin'izao aliny zoma fahenina amin'ny volana febroary 2024 izao ao anatin'ny fandarana resabe hatrany ianao amin'izao alina izao resabe izay iresantsika indrindra ny toedra raha-pirenena izay no nahatonga anay nanasa n'Andriamatoa James Ratsimba filohan'ny mandatezany tena tia tanindrazana ary sekretera jeneraly ny antoko fihavanantsika. Miarabanao Andriamatoa James Ratsimba. Faly miaraban'ny mpijery MATV indray dia faly koa nahazo fanasana avy aminareo mba azahoantsika midinidinika mitafatafa ny momba ny raharaham-pirenena. Ya fanontaniako voalohany ianao moa somary manana an'izay hoe attitude na hoe mahery fihetsika ianao amin'izay hoe mahanationaliste anao zay miaro ny tanindrazana. Heritaona antsika zao navita ny fifidianana filoham-pirenena navita ny fifidianana ihany koa solombavambahoaka. Heritaona koa zao no tafapetraka teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena. Inona no atao hoe jeritodika zay azonao ambara taoriny zay hoe heritaona izay? Efa heritaona tokoa zay ary ny tsaratsara angamba tsy manao jeritoditsika fa tonga dia ilaza ny zava-misy, zany hoe somary manao état des lieux kely tsika inona ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Ny fitondrana amin'izao fotoana izao manko dia fitondrana républicaine ozy ny fitenenantsika azy ary le république dia république tsy mitombona mihitsy. Tsy fantatra hoe lalam-panondrenana ve sa ny sarty ny teteza mita teo no hitondrana ny firenena. Inona zany no ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao? Fitondrana napetraky ny communauté internationale manko ny tena marimarina amin'izao misy amintsika amin'izao fotoana izao. Ary inona moa no atao hoe communauté internationale? Inona ny atao hoe république dia inona ny ataontsika hoe firenena? Inona no andraiky sy fitondrana ity zany amin'izao fitondrana tsoroky mihitsy hoe fitondrana teteza mita faharoa zao? Sambo bola amin'ny vahiny andoavana ny karamam-panjakana ve? Ny mpiasa-panjakana nefa ny 1% vahoaka malagasy dia sambo bola foana zay no anaovana hoe mandeha ve ny firenena, satria ny fijeriko ny resaky ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ny firenena. Asa raha mahita ianao na mandeha na tsy mandeha ny firenena amin'izao fotoana izao. Fiara-miasa amin'ny vahiny foana no aredaredy eto, fiara-miasa amin'ny vahiny foana no tenenina fa mahomby. Efa 10 taona lasa zay dia mbola reo olon'ireo foana no iarahantsika miasa. Ny olana mitombo avy folo eny ny vahoaka mahantra miletika ao anatin'ny fahoriana tanteraka dia mbola manankimpo amin'ireo mpanjanaka ireo ihany le malagasy kely. Zany ny fijeriko ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Tsisy zavatra miova fa zavatra terena volavolaina tany velany ny teren'ny mpanjanaka, satria zany ny fihetsokany communauté internationale fikambanany zareo matanjaka mba tsy ilazana hoe mpanany bohatra iraisam-pirenena. Zany ny fijeriko an'zareo ireo ary mametraka azy tiany ho apetraka amin'ny firenena atao hoe madinika. Ka raha hijery aho hoe inona marina zany ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia ny fijeriko azy dia tsisy zavatra mandeha mihitsy amin'izao fotoana izao fa fampanantenana pokaty resahana ny foana ny vahoaka, isy vola isy an'izao miandro volontsika na avy amin'ny banque mondiale io na amin'ny union européenne na OIF na BDB izy ireo milaza fa amin'ny vola nefa atreto aloha dia tsy izay angamba amin'ny vahaolana andrasan'ny malagasy fa mila asa omena asa ny vahoaka fa tsy miandry ny volangatahan'ireo olon'ireo any amin'ny mpanjanaka. Kanefa raha ohatra iresaka an'izay hoe mila asa ny vahoaka tsy miandry vola avy any amin'ny mpanjanaka hoe ianao teo le investisseur lehibe nefa tsy hoe avy any ivelany ve raha tena dinihana? Iza moa no investisseur hiditra eto amin'izao fotoana izao ampiasa ny volana eto?
tsisy zay tsy malala fa niara tonga teto ny union européenne sy zareo milaza fa miady amin'ny kolokolo misy kenianina teto tonga teto daholo ry zareo ianao mpanjaka ny kolikoly ianao mpanondrana ny arem-pirenena na bois de rose na volamena na tsisy zay tsy malala fa tsisy zavatra mitombony eto amin'ny firenena na ny insécurité zany fanafiana andro manalina tsisy zavatra mandeha mihitsy dia iza no atenainao a fa mivolanao milaza ny filohantsika mazava be reny teninyreny hoe na ny zanany aza tsy malala ny zany bois de rose zany dia manontany tena hoe raha ny filoha sy ny mpiaradia aminy sy ny fianakavininy tsy manao bois de rose dia milaza aminao fa be dehibe nefa tany imponja teto mazava zany resaky zany ary ny sisa farany reko teo azy momba ny bois de rose dia nazava be ny resaky le ministre ny environnement vaovao milaza fa nisy sambo sinoa tondra bois de rose no enjehana fa tsy tratra ahoana moa no azahoany vahiny mamoaka ny arenatsika eto ianao ve raha makany Chine makany Frantsa dia afaka mamoaka ny arenydry zareo moramora foana fa matota fa voaka eto ny arenatsika dia le mpitondra no miratsikombakomba aminy zany mamoaka ny arem-pirenena malagasy na efa misy fanarahana amin'ny mafia vahiny mba tsy ilazako hoe ny mpitondra mihitsy ny mafia eto amintsika tsy vitany hoe mandainga amin'ny mpitondra fa manao vahoaka ho tsinitsinina mihitsy amin'izany hoe tsy tratra le sambo fa nga sambo vedety anga nitondra le bois de rose sa sous-marin sa ahoana nitondrany azy no ny sambo tsy ho tratranao dia zay le anaovako hoe aza mamoaka vaovao ohatran'izany tsony re tompoko fa vo maika mitondra tezerina ho an'ny voaka malagasy nareo iverinareo zazabody foana le vahoaka iverina ao ambakainareo foana ve ny vahoaka zay ny mahavarina hoe sambo hitaporeneny zao miala eto na volamena mitondra volamena mitondra bois de rose mitondra bois de benne mitondra safira mitondra ny arem-pirenena malagasy rehetrarehetra zao misy fanarahany zany tompoko amin'ny mpitondra fa raha tsy zany tsy tafavoaka teto zany inona no everina hoe tokony alantsika amin'izay teboka raha izay ary ahoana no ahafahantsika miaro andreo arem-pirenena malagasy nilazaiko anao teo a hoe tonga teto nge ny union européenne sy organisme miady amin'ny corruption maromaro e diky zany fa tsy misy mihitsy fiaraha-miasa mampandroso raha ny vahiny reo a no andrasanao satria tsy anao nininina izy ianao fantan'izao fa manondrana ny arem-pirenena dia ianao mangatabolany aminy miandro volany aminy zany inge nilazaiko anao teo hoe manahirana be le toetra misy amin'izao fotoana izao e dika tsotra mazava zany a fa fanondranana bois de rose dia samby zareo mpitondra mianakavy a no manao azy miaraka amin'ny mafia mampalahelo dia tsy ao anatin'izany ny vahoaka ary nefa ianao miandry fanampiana foana any amin'ny vahiny any misy mametraka ny mihitsy ny fimbonana amin'ny firenekafa sy ny fiarahamombonatoka amin'ny vahiny ho ambony kokoa ny firaisakina amin'ny malagasy samy malagasy sy fiarahamombonatoka amin'ny samy malagasy ny fimbonan'ny européenne na io lazaintsika hoe union européenne io na ny banque mondiale na ny FMI na ny SADC na ny fimbonana afrikana na ny francophonie reo rehetrareo nge dia firenena vahiny reo rehetrareo a ve ambony kokoa no ny firaisakinany samy malagasy sy ny fiarahamonantoko ny samy malagasy ka manontany tena hoe araka mifanontanianao hoe inona no azo atao iarovana ny arem-pirenena malagasy mora arovana ny arem-pirenena fa ny mpitondra mihitsy ny tsy manao filazako anao teo hoe raha ty tsy nanao tokoa ny filoha na manodidina sy mipiaradia aminy a aiza zay voasambotra teto hatramin'izao le ataontsika hoe gros poisson na gros bonnet mody samborina kely zao dia manao cinéma hoe nenjehana tany fa iny fefa lasa le sambo tsy tratranay dia jereo fa fanafiana na ny mpitandro filamina na ao anatin'ny fanafiana
na zany rehetrarehetra zany ary a de fampidina ny samy malagasy tsisy malagasy ny ady zany teto fa resaka politika litige électoral ny teto zany ko ny tsy anikeko ny UFFM io UFFM io raha jerentsika nge de tsotra inona nanendrena prime ministre général miaramila ilazana ve fa niadiny malagasy zay ny antony de amiko le izy a no hoe gouvernement d'union nationale gouvernement de réconciliation sy ny sisa de fomba ihany ko nety mimpanjanaka anakorytanana ny firenetsika ka amiko mazava be a raha ekenao no hoe a zao ny démarche ny FFM io de transition zany ny zavatra miseho satria tamin'ny transition napetraka ny FFM tamin'ny transition napetraka ny senita ny CES zay nahazo baiko tamin'ny vahiny de ny foritra izy rehetrarehetra ireo de mbola baiko ny vahiny ihany nampiariny eto amin'ny firenetsika nefa lazaina zany ve midika fa miady ny malagasy sa ny vahiny mihitsy manakorotana mba azahoantsika tsy milamina eto ary rehefa jerenao ny eo anatin'le FFM de olona tamin'ny andron'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny andron'ny olona akaikyny filohan'ny amiraly a fa tsy misy mihitsy tao tsy nisy ary ny amiraly de nivaky mihitsy hoe ny frantsainy nampaniraka anonganandravaly de nivaky mihitsy izy nilazan'zany ary misaotra azy a fa mazavy zany resaky zany milazy io rafitra io fa neutre na bianco aza tompoko ny alamaina satria miara samy mpinamanao ry zareo nakay zara le 113 milliard naodikodina tao ndroana ny SG anrehetrarehetra tao hoe tsy mahay mitatana solona iza nefa ny victime am'zany rehetrarehetra zany zay ny mahatonga am'teny hoe transition zany misy am'izao fotoana zao fahazarebirebena amin'ny vahoaka ho anao le fampihavanana hoentin'ny FFKM zay ndraisan'ny filoha-pirenena ankehitriny anjara sy ireo filoha efatra amin'ny rahalahy teo aloha atao hoe lalana ve zay a idirantsika am'izay fampihavana-pirenena tena izy amaranako momba an'le FFM satria ao anatin'le hoe fampihavanana le FFM de tsotra be ny teniko amin'iny a raha vao ny FFM de atolor'olona neutre marina tsy mbola atao anatin'ny fitondrana mihitsy zay a vo mety andeha io zavatra io fa raha tsy zany tsisy zavatra vanina mipetraka eto akory ahoana nefa ny ahitantsika an'izay olona neutre zay betsaka nge ny olona tia tanindrazana eto amin'ny fireneny fa tsy eken'ny mpanjanaka zareo mpanany bohitra ihany ny mametraka ny mpitondra eo a zareo ihany ny manondro ny olona tiany a ny rafitra rehetrarehetra napetrany a de anagejana amin'ny firenetsika fa raha tsy zany tsika efa tafavoaka matony za mindradradratra foana hoe any amin'ny fokon'olona ny tsara apetraka fa am'izao fotoana zao nge de ny lalam-panorenana republikanina misy eto de mamevahana sy tombony sy fahefampanjakana manetry ny fahefam-bahoaka manososy mihitsy sara ny asom-pirenena sy ny fiandranam-pirenena zany ny republika misy eto amintsika tompoko inona ny zavatra tokony ho atao volavolainiza le lalam-panorenana zao a mbola misy resaka indray hoe ovaina ny constitution tsy fanovanany constitution io a ho tompontsoany zay tonga ndray ny vahaolana de nio any fotony le izy ny vahoaka mihitsy ny fokon'olona ny miara-mandinika azy fa raha ianao ny maka manam-pahaizana manolo ny constitutionnao a de tompontsoanao foana ny zany no rovanao foana sarotsarotra amin'io manko de zao a rehefa ny antrim-panjakana republikanina araky ny lazaiko teo amin'ny vahoaka malagasy manko de efa mazava le hoe republika fa amiko a aleoko kokoa satria izy ao anatin'ny tena ao anatin'ny mamalagasy itsika de milaza hoe firenena na le republika aza nge de teny vahiny fa ny firenena ny tokony ho asongadina be am'izany zavatra zany fampiasana tompontso manokana no ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao fa tsy mikaroka mihitsy izy a ny tompontsoa amin'ny be sy ny maro sy izy ahasoan'ny firenena zay ny mahatonga am'teny hoe
amin'ny alala ny fampijovona rafim-panjakana tsy mifanetana amin'ny tanjom-piarahamonimpirenena, amin'ny alalan'ny sarisary mpifidianana fenosoka, zany no atao eto amintsika. Mbola soloa ihanina, mahazo milatsaka ihanina, soloa ny CES fa tsy minaraka amin'ny baikinay, zany foana ny zavatra nyseho teto. Inona zany ny ivoahana amin'izany? Fanoloana ny rafitra rehetra napetraka amin'ny mpanjanaka dia mitady olo marina amin'ny rafitra ho apetraka, fa raha tsy zany tsisy zavatra vaniny eto amin'ny firenentsika. Inona zay hoe rafitry nentin'ny mpanjanaka zay aminao, ary hoe olona hoe hitatana ny rafitra tsy hoe hoentin'ireo mpanjanaka indray, ahoana zay olona zay? Rafitra napetraky ny mpanjanaka e, le chartre natao hoe feuille de route, zay ny anaovako hoe chartre ve sa lalam-panorenana ny ainatsika amin'izao fotoana izao. Le chartre io na ny feuille de route napetraky ny vahiny dia ny volavolaina tany ivelan'ny firenena aza le izy, dia olony zareo no nasiany tereny apetraka eo, fa raha tsy zany tsy nanaiky izy. Dia mbola ny rahonana hoe ho tafian'ny miaramila sadek, na ny rahonana hoe tsy mahazo famatsim-bola, na ampirirona sy anaovana ankivy ara-pifandraisana hoe tsisy ifandray aminareo, fa maizana daholo zany. Fomba maloto ho ataon'ireo mpanany bohatra, reo zany manko ny fitsokan'ireo mpanany bohatra nge ny communauté internationale, manapatra ny heriny amin'ny vahoaka madinika, angalarana ny miaram-pirenena madinika. Mazava be zay resaka izay, ka io sadek io aza tokony ala virintsika lavitra io a, fa io baiko anankiray mahazo baiko ampidina amin'ny samy malagasy eto. Zao ny fandehan'le charte raha matso a, volavolaina tany, olombitsiny na molavola azy tany, dia lazaina fa mahasolo ny vahoaka malagasy vereo, 4 million ny vahoaka malagasy. Fangary efa hoe fanarahana nataon'ny fikambanany iraisam-pirenena zay lazaiko fa mpanany bohatra teo, raha rehefa lazaina fa fanarahana politika dia tsy maintsy manaiky, satria hoe zay ny demokrasia nataon'ny mpanao politika zay tsy valaharany akamarony eto amintsika sy voavidim-bola, izay ve ny mahasoa amin'ny Madagasikara. Dia zao mahavarina demokrasia tsy teny baiko avy any ambony, fa ny vahoaka ny tompo-pahefana, tompon'ny fiandranana rehetra, tompon'ny sata hifampitondrana sy fampihezana. Fa rehefa tsy any amin'ny vahoaka le izy dia tsy demokrasia zany a, fa dictature. Dictature ataon'ny mpanjanaka zany no seho teto hatramin'izay. Raha ohatra tsika tena te hivoaka mazava amin'ny raharaha io, dia miankina amin'ny vahoaka malagasy, miankina amin'ny mponina malagasy sy ny vahoakany. Fangary rehefa hoe ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ny maso ivo vahiny eto dia mahasolo ny vahoaka ve? Zay ve ny atao hoe tompon'ny fahefana eto amintsika, sa ny vahoaka ny maso mandidy? Zay mbola mahatonga amin'ny teny hoe mbola marefo dia marefo ny firenetsika, satria lalovin'ireo mpanjanak'ireo ary tsy avelany hiarina mihitsy. Dia le mpitondra eto amintsika mbola olony foana nipetraka eo, izy miteny hoe ihany napetraka. Mba tsy lazako zavatra betsaka dia hitanisan'ireo hoe l'Alliance et Rotary et Franc-Maçon et Rose-Croix, hoe ao daholo ny pépinière-ny zareo ary reo ihany no apetrany eto. Fa raha vao olona nationaliste sy tia tanindrazana dia ny akamarony vonoiny. Nefa tokony atsara tena amin'izay ny vahoaka, fa ny taranakitsika malagasy no potehana eto. Efa mpitehana ny razambe atsika, efa nandevoziny tsika menakapa efa amin'izay, dia mbola naiky ihany ve sika malagasy ho andevozina indray ny taranakitsika. Reo mpitondra atsika dia mbola miandro vola avy any amin'ny vahiny, fa nga tsy misy afa-tsy zay, fiandrasana vola any amin'ny vahiny sy fangatahana. Betsaka ny solution azo atao, betsaka ny vaholana azo atao, fa tsy anao ry zareo. Ny ohatra lazaiko aminao a, trondro a folo, fa ny saka amanarivony ary mpamorika, mbola azo atao ve hoe
atsaky ianao dia arato ny andehanao mitatitra rano zay ny zavatra miseho eto amintsika ka raha mbola am'izao fitondrany zao mianteherana dia efa nilazaiko teo hoe efa mampolo taona maheriny ny olany malagasy mievovo folo avy eny dia mbola ryreo zay nanetry sy nanandevo anao ve nao tena ianao fa navitra anao. Misy teboka ray ty tiako hidirana hoe tamin'ny taona 2017 efa niady an'izay hoe fialana amindreo mpanjanaka reo zay malagasy raha tsy raha zoina ny tantara zany efa nisy ataoko hoe fitondrana nametraka an'izay hoe fanagasiana sy ny fanaovana an'izay hoe fiarovana ny firenena nationaliste mihitsy mpitondra tamin'izay mantsy ary raha tadidiko tsara nefany nanaovany fianakaviam-be iraisam-pirenena fahirano eny tsika tamin'izay tsy afaka niarina mihitsy eny na dia hoe famatsiana ny sakafo any malagasy ary izay ve no ataoko hoe mety hiverina amin'izay ndray ve itsika raha ohatra ka efa voalazanao zany fa nataony fahiranotsika ary efa lazaiko teo nge hoe laza mihitsy izy hotapiana hotafiany tafika sadaiky tsika tapahana fifandraisana misy exemple ray tsy lavitra atsika dia ny Grèce jereo ny zavatra miseho any mendrim-piderana ny vahoaka greka ny zavatra miseho manko tany raha nanaraka tsika dia jereo nanaovan'ireo fahirano koa ngeny ny vahoaka greka fa sanijoro ny vahoaka ary tamin'ny andro lazainao zany dia mifomba nanaovana azy ny tsy nety tsy niankina tamin'ny vahoaka malagasy ireo fa mbola niankina tamin'ny fomba vahiny any inona manko ny tena ataotsika zao le tena fanazavako azy aminao iverenako aloha hoe firenena inona ny atao hoe firenena ny atao hoe firenena dia fitambaran'ny akolafim-bahoaka miaro ny safidy misy safidy iray famatorana aminy manana fananana imbonana izy zany dia ny tany razana ny aritsaina ny teny ny tantarany ny toetra fomba amampanao imbonana kolotsaina-pihavanana zany anana amin'ny malagasy zany firazanana ny fiaviana ny fiarahamonina finonana ny andrenana ary-tokana ny mahasamy malagasy itsika sotoavina imbonana maha-malagasy ny fihavanana firaisam-pirenena fiandrianam-pirenena ny fahaleovatena tena fahaleovatena malagasy raha tadidinao dia ny teny malagasy no napetraka dadabe tsiranana teto fa nysoloana tatoriana teny vahiny nanombana ny kolotsaina malagasy ka efa mipitehany zareo le kolotsaina malagasy zay vao tonga ry zareo tatoriana nanafay atsika hoe raha zany ny ataonareo tsy dia hitako loatra manko nge zay tena nationaliste mbola tonga ny teto hoe fa ny vahaolana ho aby dehibe dehibe satria tsika nareo vahindrao aza milaza fa mipetraka eo amin'ny arenitsika inona ny tsy ananatsika inona ny zavatra tsy vita amin'ny malagasy inona na manam-pahaizana renan'izao tontolo zao malagasy ny akamarony ny rano misy eto ny tany ananatsika ny are-pirenena tsy azo lazaina tsony ny andranomasina ananatsika nefa iza no liba amindreo mazavy zany fa afaka miala amin'ny fangejana ataon'ny vahinitsika fa mila olona marina olona madio olona samiatrika ny fianakaviam-benina iraisam-pirenena lazainao teo na atsoko amin'ny teny mazava hoe mpanany bohatra iraisam-pirenena reo matetika manko rehefa miresaka politika matetika ny nationaliste zany tsy tafakatra foana eo amin'ny fitondrana ary atao hoe lasa manana an'izay hoe capacité de nuisance amin'ny firenena betsabetsaka ny misy an'io ho anao inona mahatonga an'izay teboka ray zay ny antony voalohany na any amin'ny frantsy ary misy an'izay ny front national zao manomboka miakatra fa tsy ny front national koa zany dia manana fiverana hoe tsy mitovy ny rasy zany hoe carrément raciste mihitsy ry zareo fa raha hoe nationaliste fotsiny betsaka nge fa avy hatrany dia vonono ry zareo satria tia ny mandrebireby azika fa milaza aminao hoe ohatra ve ilaza fa tsy ny frantsay hoe anaiky vizy raha saratsarana ohatrany nataony any Comore ny
la France io ohatra hoe corse sara ny breton sara ny sinisisa sinisisa ny comoro nge de ny sara ny kitsirany zao e manapatra fahefana zany lazako hoe mandatsa bomba mihitsy ara jejereo ny zavatra misehoan'ny Ukraine am'izao fotoana zao tombontsoany eny tedavindreo e mazava fa tombontsoa foana no mibaiko an'ireo fa raha ny vahoaka malagasy raha mpitondra no miankina amby vahoaka fa tsy miankina amin'ny hery vahiny de milaza aminao afa mandroso ny malagasy fa mpitondra treto ohatra am'izay de izay lazaiko anao zao hoe ao amin'ny pepinièrany any izy maka azy a olona azo ny antoka fa olona anaraka mibaikony no apetrany eo vaolana am'izany nge de tsotra e zarazarain'ireo foantsika fa raha mitambatra tsika malagasy raha tsy azo zarazarainy ohatrany io ataony hoe zarazara ho anjakany ohatrany anaovany any Comore io ohatrany anaovany firenena tehivoatra raha manana olona sa ohatrany Gosavez reny tsika na maromaro de milaza aminao a fa ny are-pirenetsika tsy mangataka tsika fa reo no tonga mangataka eto mora my manao an'izany rehefa mirahina vahiny vahoaka malagasy de tsy ho domineny vahiny zany tsontsika tsotsotra kokoa zay a tsy alao ve zay no mitrosa lavany amin'ny vahiny ianao vahiny foana ny apetraka ao eo de rehefa aveo a taranakao no mibaby mitrosa ataonao tsy alao ve miankina amin'ny heritsika tsika eto ka eo indrindra mantsy le atao hoe ohatrany blocage kely aloha tsika hiankina amin'ny heritsika ny teknôlôjia nefa ntsika ohatrany tsy de manana an'izay teknôlôjia hoe andao anao raha tsy resaka fotsiny ary raha fa tsy ny hoe resaka pétrole ary tsika tsy manana an'izay teknôlôjia akana an'izay pétrole zay fa tsy maintsy mihindrana any amin'ny vahiny an'izay teknôlôjia zay ihany matetika anie ihany ny fuite de cerveau mandeha ihany koa tsika mpianatra malagasy matetika de mora voarebireby an'izay hoe aloha hianatra ny ivelany satria tsy de mahita an'le tombontsoa loatra raha eto amin'ny raha hiasa eto amin'ny firenena orinasa aloha ny teny ilayntsika malagasy orinasa ilain'ny vahoaka mampiasa vola mangarahara fa tsy ny mafia na ny investisseur ara de investisseur madio ahoana moa no atongavan'ny investisseur eto am'izany ary zany lazainao zany de transfert de technologie nge zany resaka transfert zany na technologie tsy mazava ny république atsika de tsy tonga mampiasa vola aloha zareo inona marina ny zavatra miseho eto misy ny instabilité politique eto tsy misy ny énergie na politika madio momba ny jirama io nge de fantatrao ny zavatra miseho na ny jirama raha tsy azo ampiasaina inona ny orinasa hiditra am'izany ianao ny voalohany mpanao corruption eran'izao rehetrarehetra zao tsisy zay tsy malala an'izany jereo fa nampitambitry filaminana azy de ampiasain'ny mpanjanaka anakorotana tsy renao hoe nisy gendarme niaraka nanafika tany nanao kidnapping navoaka anareo mpanao gazety isan'andro nge zany ampin'ny incompétence satria lazany hoe misy fuite de cerveau eto amintsika de mbola ao koa ny olona sasany mbola resy lahatra fa tsy maintsy ny fototra ny mitantana atsika eto mbola misy anie zany de tsika ve de mino fa olona efa nampahatra atsika hatram'izay de mbola inotsika fa moka atsika amin'ny fahoriana ny azy zany ny mazava ny resako am'izany raha miankina amin'ny heritsika tsika ho tsy mila koa ny are-pirenetsika na ny volamena lazaina fa 4 kilo no miditra eto amintsika ny volaniditra amin'ny kitapo-panjakana 4 kilo d'or miohatra amin'ny 400 kilo par mois aiza zany reo ny bois de rose nalefa rehetrarehetra tany nisy article navoakan'ny Le Monde gazety frantsay momba an'io de tsy malala menatra ve reo mpitondra atsika amin'ireny tsy malala mijery fitaratra hoe inona marina nataoko amin'ity fireneko ity mba navotana ny taranako mahavariana anie le toetsainy ny mahavariana koa de tsotra raha ohatra tsika malagasy raha mbola te hiasa amin'ny vahiny tsika de tsotra nge ny zavatra azo atao
ny eto amintsika aloha karakaraina de vitatsika io tonga ho azy eo ny vahiny zay ny mahatonga miteny aminao hoe tsisy zany hoe iazakazaka eto daholo reo satria fatany fa be arena ho alainy eto na pétrole lazainao io na ny volamena isan'androtra andrany na ny safira na ny diamondra na ny anazy andrany malagasy tapitra nanatsika de nefitsika fa diranovana morany vaolana am'izany tsy sarotra kory fa nanatsika le izy ny tanytsika ngeza be goavana tsy riritiny rehetrarehetra na fiompiana na ny fambolena na moahana ny vahoaka kely mahantra io azy zarao tany le malagasy ny tany be deaibe alainy vahiny io jereo fa ny vahiny ray lasa vo tsy elandray zao efa misy efa misy consul honoraire ny Corée du Nord sady eto ary zalakarana daholo ny consul zay mpanimba zimba amy malagasy eto de lasa consul étranger mba tsy horebirebena de jereo nefa le vahoaka kely malagasy ny anaovanao azy de jereo le tanytsika fa ao anatin'ny tondradrano io fanotofana ny valanony rehetrarehetra io fomban'izy io izy amy manao an'io fa tsy mbola mpanjanaka ihany maniraka sy manimba amy malagasy io de tsy tonga saina mihitsy ve tsika malagasy zay no mahatonga manontany tenanao hoe inona ny solution ivoahana am'izao de ny fametrahana tanjona ray madio ho an'ny vahoaka malagasy miankina amy fokon'olona any ny ampingaina ny atao hoe fiarahamonimpirenena ny fokon'olona ihany no afaka manapaka ny zavatra tiany atao de miakatra isan-baratongany fa tsy ny mpitondra fahefana ny mandidy hoe zao tsy maintsy ataonareo tsy zay lela zay ko hoe sarisary mpifidianana de mody asiana mifidifidy eo de zay tian'le mpitondra ihany ny ataony de amboariny constitution de ny tombotsoany ihany ny arovany de rehefa tsy manaiky ianao de ny herim-pamboretana ny alefany manimbanao ny bomba lacrimogène na miandro anao zay ve ny zavatra mahasoantsika vahoaka malagasy karaha resaka zay hoe fifidianana zany hoe manana emprise ihany ane zany le fianakavia iraisam-pirenena ho anao hoe manana emprise be da be satria na ny vahoaka ane zany no voatazony satria izy zany no contrôle an'le fifidianana ihany koa zany hoe fifidianana hoentin'ny vahoaka zany de izy ihany koa zany afaka mibaiko ny vahoaka malagasy raha zay fomba firesaka ao zay fandraisako azy atram'izay na paleotenatsika zany raha overenatsika kely le oronan-tsary de nampifidianana ntsika hoe mbola iara-iasa amin'ny frantsay eo ambany jokany ve tsika sa azo faleovateny amitsika miteny zao de mbola tsy mahaleotenitsika zany ny mahatonga zareo mbola tsy misalasala manao zay tiany atao eto amitsika zany ngeny natonga ny teny taminao hoe marefitsika mba tsy ilazana tsotra hoe mbola eo ambaniny colonisation ny vahoaka malagasy na amy fomba inona na amy fomba inona lazainy nareo mpitondrantsika reo arany de efa mazava ny fomba fitondrany amy madagasikary koloniry zareo na iray aza sisy samijoro miaramila ny apetraka ho prime ministre atao hoe miady nareo malagasy ny vahiny ny mametraka ny rafitra io zany ny emprise ny rehetrarehetra tsy maintsy hosolony zany ary ny fomba nolonany zany de tsotra efa nanolotra sosikevitra maromaro zahay eo amin'ny front patriotique ao amin'ny asandratro ny firenena sy eo amin'ny antoko fiovanatsika hoe ahoana ny fomba elana am'izany tsotra verina ny am'fokon'olona ianao any miaingany rehetrarehetra fa rehefa tsy zay de tsy mety io zany hoe hovana zany lalam-panorenana ho anareo ho amboarina sa lalam-panorenana hoe hovaina io tsy hovaina fa foanana tanteraka de solona tanteraka ho an'ny tombontsoam-bahoaka fa ny lalam-panorenana am'izao fotoana zao nge de efa milaza hoe lalam-panorenana mamevana ny tombontso ambonin'ny fahefam-banjakany manetry sy manososy ny fahefam-bahoaky zany ny lalam-panorenana misy am'izao fotoana zao lalam-panorenana hafa ny tsarapetraka dia ny zavatra fantatry ny vahoaka de hoe le dina mpiarahamony pirenena no ilayntsika
io ny eken'ny toetsaina sy mifanaraka kokoa amin'ny fanahy malagasy amin'ny toetsaina malagasy hatramin'izay dia hoe idiny io ny fantatrintsika fa ny lalam-panorenana ane dia datoriana vao nampiariny mpanjanaka e dia nataony le hoe repiblika amiko le izy tsaratsara ho amin'ny resaka firenena miresaka dina dia ekeko zay no natonga anay nandroso an'le hoe dina mpiarahamony pirenena zay no mahatonga manazava aminao hoe tsara kokoa ny dina mpiaramony pirenena ifampitondrana sy fampiezana amin'ny samy malagasy zay no mifanaraka amin'ny toetsaina ampanahy ny malagasy miandala ny fihavanana fa tsy repiblika natao anindrina ny vahoaka zay le lazaiko eo na nyteny terme hoe repiblika fotsiny arange amiko e dia tenyny vahiny zany ho no andriamatoa James Ratsima hoe izay hoe ametraka n'izay rafitra vaovao zay mitaky zany mantsy fifidianana vaovao mitaky fomba fiara-miasa vaovao ihany koa zakatsika malagasy nefa mive zay fomba firafitra vaovao zay sa hoe matetika manko mpanao politika manana an'izay sosikevitra maro zay fa nefany tsy tafapetraka foana zay rehefa tonga ny fifidianana dia tsy mana tsy hita taratra reny eny na dia ao anatin'ny débat ary ohatra hoe anova constitution tsika rehefa tonga ny débat dia tsy tafavoaka le hevitra ka ny olana amin'iny ange dia tsotra be ary sarisary mpifidianana ny natao a fa le fifidianana efa voatendry candidat efa natolotry ny communauté internationale foana ny tsy maintsy lany eo fa le izy a mody asina ny participer fotsiny ny vahoaka malagasy fa le fifidianana efa vita mialoha efa alaminy daholo hoe ty tsy mahazo milatsaka ty mahazo soloa io fa tsy mety aminay aiza moa nipetrahany zany ny tena ny asy-pirenena sy ny sotoavy-pirenena mitaky fanjakana sy fomba fitondrana vaovao tanteraka zay vao miovy io ahoana ny fomba tongavana am'zany tanjony zany zany ingeny no fanontaniana apetraka ao mazavy fomba ahoana ny atongavantsika am'zany ao anatin'ny firenena dia tsy mitovy hevitra daholo ny olona rehetrarehetra misy zavatra imbonana dia efa nytany sako taminao teo hoe ny teny imbonana ny firenena imbonana ny firazanana sy ny sisa misy foanao a tanjona tsy maintsy tratrarina satria raha politika mandamina azy dia samy te hampanjaka ny heviny dia eo ny tsy mampety azy fa rehefa ohatra ka hoe le mpitarika no tena tia tanyrazana ka mitady ny tombontsoa-pirenena imbonana sy ny any be sy maro sy ny tombontsoan'ny mbahoaka fa tsy mitady ny tombontsoa anazy manokana tenenina foana manko reo mpanao politika ireo hoe tombontsoa-pirenena nefa tombontsoany no tedaviny dia manana didy reo mpanao politika ireo a manazava fa tokony hiala am'izay amin'ny fananjahany Madagasikara fa raha tsy zany tsy tafavoaka zao zany ny feritreretako azy a fametrahana tanteraka ny dina-panorena pirenena ny lazaiko eo hoe dia tsy maintsy mamaritra tsara ny asy-pirenena sy ny sotoavina mamalagasy itsika zay tokony loloavina tapony loha arovana ohatra ny anak'Andriamaso tsy ampy ny an'ny repiblika misy amin'izao fotoana izao indrindra ranarahana raha ny kopiena nitaafina tamin'ny hafa ny tena mety fampiarana sy fanajana ny asina sy ny sotoavim-pirenena tarika hatrany zany a araka ny teniko anao teo hoe fomba fijery vaovao tsangakevitra fanjakana eo amin'ny fomba fitondrana vaovao fivana tedavina nge dia tsy fanoloana ny olona fa fanoloana olona solao a dia olona samijoro fa tsy olona napetraka mimpanjanaka anaraka mibaikina fanjakana mampitovy fitantanana ny faritra sy ny vondrom-pokon'olona no ilaina fanjakana tsy mampihinana ambolony sy ny fanotoloana sy ny firenena matanjaka mpanafika tanin'olona tsy izany no ilaintsika fanjakana tsy miray petsapetsa sy mangatadava amin'ny vahiny
zany no ilayntsika ny fokon'olona sy ny fiarahamonina ny samy vahoaka no zava-dehibe araky ny lazaiko no teo fa le mpitondra antsika angeo ahy dia mihevitra fa ny fiaraha-miasa ny vahiny ny ambony kokoa no ny fiarahantsika samy malagasy fa inona no misakana atsika inona ny zavatra tena obstacle iray misakana amin'ny malagasy tsy hanao ohatran ny tany Venezuela reny ny arena-pirenentsika fotsiny dia efa afaka ivoarantsika eritrereto hoe $3000 isam-batan'olona no azotsika mitona maro raha ny arenantsika fotsiny mitrandrahantsika moa ve le mpandraraha malagasy ihany koa manana an'izay rispo ampiasan'ny volan'izay amina zavatra lehibe io no lazaiko hoe raha ohatra mpandraraha malagasy manana banky tena malagasy io koa no teneniko matetika hoe mila banque de développement malagasy tsika tena malagasy tsotra ny fanaovana an'io inona moa ny tsy ananatsika eto anaovana garantie zany vonolaza teo hoe volamena 400 kilo par mois no mivoaka afa tsy hita inona no misakana atsika dia mbola iankina amin'ireo vahin'ireo foana inona no mahatonga ny orinasa malagasy tsy hosa misy any ane le orinasa malagasy ampio aloha le orinasa malagasy betsaka izy ireo no te hitrotra nefa jerevo ny zava-misy eto amintsika jerevo ny insécurité volendry zareo aizysika no tafavoaka amin'izany fialana amin'izany ao dia mazava firaisakina ny vahoaka malagasy tsy miankina amin'ireo tsontsika azo atao zany olona tena titan'ny razana no apetraka ao a na amin'ny fampiavana-pireneny zany na amin'ny zavatra rehetrarehetra olo marina olona tsy mpanao kolokolo tsy mpitady tombotsoa zany no ilain'ny firenena tompoko za eto a tsy hitondra vahaolana ho an'ny mpitondra no tonga avako eto aminao za tsy conseillen'ireo a nanatsona impolo aza za tsy conseillen'olona mpangalatra sy jola mpanararoatra ny fahefam-panjakana ny rafitra tokony apetraka dia olo marina ao a raha fitondrana eto amintsika no tsy samytaky onitra ho an'ny vahoaka malagasy ny nanaovana atsika teto hatramin'izay iza moa amin'ireo mpitondro ireo no taranaky ny VVS ny taranaky ny menalamba sy ny olona niady tena ho an'ny firenena raha ireo no tsy samytaky onitra amin'ny nanaovana ny mpanjanaka atsika teto zany lazaiko hoe nandevozina ny razambe atsika no andevoziny tsika la angalarina daholo ny fananatsika eto dia mbola andevozina ray ve ny taranakitsika ka raha reo fitondran'ireo no tsy samytaky onitra ho an'ny malagasy amin'ny ratsy nataon'ireo teto sy mitady ny tompotsombahoaka dia tsy mpitondra malagasy zany amiko tsy mendrika akory ho atsona hoe mpitondra malagasy eny ary mamaraparantsika ndre matoy James Ratsima fanontaniako farany tya momba nle décentralisation izay efa noentina foana tamin'iny taona 2014 iny ao anatiny hoe fanantanterahana azy sika zao ny hevitra ao makasy io ve zany ho anao dia lalana iray mety izorantsika amin'izay hoe fampandrosoana zany io koa mbola zavatra ray mampimihafa manko ny tena atao hoe décentralisation ny tena nilatsika eto Madagasikara ange dia tsy ny fampizarazarana ohatra ny ataon'ny vahiny teo hatramin'izay ny zarana enina le Madagasikara dia iny fa natao hoe izay le lazaiko hoe zarazarana anjakana teo ny zarana province enina ange Madagasikara dia efa tamin'ny antony colonisation zany dia zareo no namariparitra n'izay tiany atao teo hoe ty an'ny ary ty an'ny ary fa le fomba namaritany azy ary filaina soloana nefa misy mitaky an'izay any faritany mariny zany satria tsy mbola mazava amin'izareo ilaina hazavana amintsika malagasy rehetra hoe inona ny tena tompontsoa antsika malagasy nitetika ratsy ao ambadiky ireny hoe faritany mizaka tena sy ny décentralisation reny eny be dehibe fizarazarana ny samy malagasy ny malagasy inge dia iray natao nonosy ty fireneny ty Andriamanitra nanao azo nosy ary izy tya dia firenena raha tsorona aminao a
teny angaran'andriamanitra mihitsy fa isika no ratsy toetsaina dia tsy avelany ahazo ny tombontsoa eto amin'ny firenena satria tsy mendrika le toetsainantsika tsy mampiatra ny fahamarinantsika eto zany araky ny teninao fa hamarabarana ny fandarantsika dia manao antsoavo ah eto mazava ho amin'ny tafika mba hamerenanareo ny tena atao hoe ho an'ny firenena dia ampiaro ny fahamarinana ny tena fahamarinana mba hamerenana ny asan'ny fitondram-panjakana sy ny tafika malagasy ho an'ny mpitondra fivavahana zay mikarakarany hoe fivanam-pirenena na ny zanam-piangonana dia anaro fehezo na ho an'ny vahoaka malagasy na reo zanam-piangonana rehetra dia aza mitsitsy ratsakazo mihitsy fa anaro amin'ny fahamarinana fa mifahamarinana ihany ny voahatsika azahotsika mivoaka amin'izao fahoriana lalina mahazo amin'ny firenena zao fongariny ratsy apetrao ny fahamarinana tanteraka eto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetra dia zay tsika vo tafavoaka fa raha mbola io corruption alatra tombontsoa fitiavatena sy fanompona amin'ny mamony io dia tsy ho tafavoaka etotsika eny ary izay ihany koa ny tsika nakatonana ny fandarana tamin'ity androany ity meko ray minitra angambana ianao melanao ny afatra sy melabelaranao kely ny toko hoe ny hevitrao ao anatin'ity fandarana resabe ity ny resaka kely ataoko farany dia hoe aza zarazarany andray ny malagasy sy madagasikara aza tenitenenina amitsika zany hoe fédéralisme siny zany fa fédéralisme nge dia raha ny Comore la Réunion no atambatra ao dia izay ngaminy atao hoe état fédéral dia miaraka amin'ny madagasikara io dia zay ny atao hoe fédéralisme fa aza zarazaraina intsony ny vahoaka malagasy aza zarazarainao amin'izao fomba rehetrarehetra zao ny vahoaka malagasy dia mety kokoa amiko rehefa tsy mety tsony ny fandehan'izao raharaha zao raha vao ny assemblée raha vao ny constitution dia any fotony ianao miainga any amin'ny vahoaka ianao manontany dia any ny atomboka ao ny fifidianana dia zay ny atao hoe fafam-bahoaka maso manety eny ary izay ihany koa no etsika manao teboka amin'ity fandarana resabe tamin'ity zoma fa enina ny volana febroary 2024 itya misaotranao Andriamatoa James Ratsimba nanaiky ny vahinay tamin'ity alina ity zany mankasitraka anareo mba azahoako namelabelatra kely ny zavatra kely azoko entina amin'ny firenena tovoko dia misaotra indrindra eny ary vita izay dia tapitra hatreo moa zany ny fandarantsika tamin'ity alina ity izay no mametraka veloma mandra-peona anao isa tokantrano any fa manasanao hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana rehetra eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko